Miarahaba tompoko lafinaritra, tompoko vavy, ankafalinina indray no anorananao ny vaovao mahakasika ny mety ho tetry ny andro ary ny tany falitondrivotra amin'ity anio ity. Ao anatin'izay ary dia tsara manamarika fa ny fandalovan'ity rindrin-drahona izay tahantsika ato atsimon'ny nosy ity no tena handrafitra ny mety ho tetry ny andro amin'ny ankapobeny raha ho an'ny 3 andro manaraka isa araka izany ny olana mitsitokotoko aty amin'iny ilany andrefany ampovoantany aty amin'ny Tsimotsanana sy avaratry ny andrefany nosy iny mety hitra kely aty amin'ny ampovoantany izany ilasan'ny ampovoantany ho an'ny alina ho an'izay 3 andro manaraka izay hatrany. Siretsika amin'ny tsipiriany makasika ny toetry ny andro ho an'ny rapitso maraina zao dia ahitana orotan-drivon-drahona kely aty amin'ny Antalamba Tsosy Analanjorofo. Toloka izany koa aty amin'ny tapany atsimon'ny faritra Tsimotsanana mahazo ny taony aro iny. Ankoatr'izay aloha dia saika ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa indray dia misy orana tandrifon-drahona aty amin'ny ilan'ny andrefan'ny faritra Boeny aty tany Melaky mahazo ny ilan'ny andrefan'ny Betsiboka mahazo ny Bongolava miandry vazo iny mitohy kely aty amin'ny faritra Iorombea ny ilan'ny atsanan'ny faritra Tomatsiaritra mahazo an'ny fitovinany sy Tsimotsanana Taolaniaro sy aty amin'ny ilan'ny atsanan'ny faritra Anosy. Misy tandrifon-drahona ihany koa nefa ny aty amin'ny Antala sy Ambatsoa sy Analanjorofo hatrany dia manodidina ny Nosobe morotsiraky ny faritra Dianasy ny faritra Sofia rehetrarehetra iny. Ankoatr'izay ifandimby rahona sy ny masoandro. Makasika ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray dia manodidina ny 520 ka hatramin'ny 720 degré Celsius mafana indrindra aty amin'ny faritra afovoantany. Motsiraka atsinanana dia 720 ka hatramin'ny 330 degré Celsius ary manodidina ny 30 ka hatramin'ny 430 degré Celsius amin'iny morotsiraka andrefan'ny nosy iny. Raha ny manerana nosy kosa no jerena dia any Maivatanana sy Antsohihy mafana indrindra tafakatra hatramin'ny 430 degré Celsius any Antsohihy any. Toy ny toetry ny andro hatrany ho an'ny tontolo andro ny alahady kosa indray dia somary aty amin'ny ampovoantany aloha nahitana izay orana tandrifon-drahona izay mitatra kely aty amin'ny afovoany atsinanana nosy zany hoe faritra atsinanana vadivavy fitovinany sy Tsimotsanana aty amin'ny atitany morotsiraky ny faritra Sofia sy Boeny aty amin'ny Betsiboka aty koa dia tafiditra ao anatin'izay ihany koa aty amin'ny andrefana zany sy avaratra atsinanana no saika homaina amin'ny ankapobeny. Makasika ny maripana raha ho an'ny tontolo andro ny alahady ny mafana indrindra aty amin'ny afovoantany dia 420 ka hatramin'ny 420 degré Celsius motsiraka atsinanana kosa dia 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius mbola mihoatra ny 30 ihany koa mafana indrindra any amin'iny motsiraka andrefany nosy iny. Manerana nosy kosa ny jerena dia Maivatanana sy Mahajanga ary Antsohihy mafana indrindra Antsohihy moa dia 30 degré Celsius. Amarantsika ny toetry ny andro ary ho an'ny alatsinainy dia mbola tombanana aty amin'ny ampovoantany hatrany aloha ny tandrifon-drahona misokotoko mitatra kely aty amin'ny faritra Vatovavy sy fitovinany Tsimotsanana izany sy Alaotra Mangoro tapany atsimon'ny faritra Atsinanana mahazo ny faritra Boeny morotsiraky ny faritra Sofia ifandimby ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra Sisa. Raha ny maripana ny alatsinainy kosa indray dia manodidina ny 20 degré Celsius mafana indrindra dia amin'ny afovoantany mihoatra ny 30 ny morotsiraka atsinanana manodidina ny 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny morotsiraka andrefan'ny nosy tafakatra hatramin'ny 70 mafana indrindra any Antsohihy. Ho an'ny tany falitondrivotra kosa indray dia atonony ny kalitaon'ny rivotra ho antsika eto Antananarivo renivohitra malotoloto zany manodidina ny fenitra nasionaly avokoa ny rehefa rehetra voaray ary mandrafitra ny toetry ny andro ho an'ny 3 andro ho avy kosa no jerena dia vinavinaina mbola hijanona toy ny hatrany aloha amin'ny ankapobeny izay tany falitondrivotra izay zany hoe mbola maloto ny Antananarivo renivohitra. Makasitraka anao indray nanaraka izay hatramin'ny farany dia manasanao moa manaraka indray ary veloma tompoko.